André Antsoeralena Olivier manarako isan'ireo mpisitraka tetika Tetravera ary nahazo tombony tato anatin'ity tetikasa Tetravera ity. Ny fiariana izay ataonay eto dia inonay fa avelonanay ary ahafahanay mamerina ny volan'ny banky. Ny tombony tena anankiray lehibe afaka temtaona izay miverina lasa fanananay ireo zavatra trano, omby, tany izay mbola tsy tena anay maleo tena moa amin'izao fotoana izao fa amin'izay fotoana izay dia mety ho azonay izy rehefa mahaverina ny volan'ny banky normal izay. Hoe ny vina satria efa ela no nanofinofy izany lasa mpandraharaha izany no tena ankehitriny tanteraka ilay izy. Manana vina be dia be izahay, izany hoe ny fanombohana fotsiny izao hitany maso izao omby, fa ny vina izay tanterahana eto afaka telo taona isy centre na usine fanaovana transformation na ronono, légumes, vokatra maro samihafa ho atao eto amin'ity toerana ity. Zany navita fianarana mahakasika ny mécanisation agricole, izany hoe atao hoe tanora diplômé ihany raha ny fiteny azy. Tsy nanatsaina ny asa any amina orinasa mihitsy fa vao vita ny fianarana dia nieritreritra ny andraraha, rehefa mpandraraha ny tenako talohan'ny nahazahoana ny tetikasa ity. Izany hoe izaho rehefa izany hoe mpandraraha tamin'ny sehatra ihany tamin'ny alalan'ny filière le zany mpamokatra vilona. Izany hoe vilona ho an'ny fahaverona. Mbola tsy nisy anao teto Madagasikara zany fa izahay no nanana ny créer izany société izany voalohany. Dia amin'izao fotoana izao nisy fifandraisany be tamin'ny tetikasa izay nataonay taloha, ny fisian'ity tetikasa fiariana ity nahazahoana an'izao fahaverona izao dia mifandray zany ilay tetikasanay taloha sy ny tetikasa amin'izao. Anisan'ny natao hoe hery lehibe hoentinay manatanteraka ny tetikasa ity ny fisian'izay fifandraisana satria raha resaka olana arabila amin'izao fotoana izao dia efa tsy manana olana amin'izany intsony izay fa izahay afaka mamokatra vilona, afaka manome vilona ho an'ny ombanay ara-dalàna.